Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana trano no anolorana anao indray ny vaovao mahakasika ny metotetry ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay 3 andro izay raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny aloha zany dia aty amin'ny manakaikikaiky manodidina ny telo avaratry ny nosy no mbola isy ny orana tandrifin-drahona raha ankotraka indraindray toraka izany ihany koa aty amin'ny atitany melaka sy mena be iny ao anatin'ny 3 andro zany dia mbola isy hatrany aloha ny orana mahazo ny bongo lava iny fa amin'ny ankoatran'izay kosa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny. Manaraka an'izay koa moa fiovaovan'ny maripana miakatra tsikelikely izay ao anatin'ny 3 andro manaraka saika manerana ny nosy mbola ao anatin'ny hafanana somary mioapoapanatrany aty atsimo andrefana sy androya ao anatin'izay 3 andro izay hojerentsika amin'ny atsipiriany ary izay toetry ny andro izay rapitso maraina dia misy aloha zany ny orana tandrifin-drahona amin'ny faritra Diana iny sy ny tapany avaratry ny faritra Sofia. Andorana malefaka kosa aty amin'ny morotsiraka Sava sy ny tapany avaratry ny faritra Anananjorofo iny fa ny ankoatr'izay dia fandimby zany ny rahona sy ny masoandro atoka somary mandraondraona aty amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Ho an'ny tolakandro kosa dia mbola mitoetra trany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Anananjorofo sy aty amin'iny tapany atsimo faritra Sava iny misy tandrifin-drahona mety rahakotroka trany ny tapany avaratry Sofia sy mahazo ny faritra Diana iny misy orana tandrifin-drahona kosa mandrahona zany amin'ny ankapobeny fa raha ny orana tandrifin-drahona ny faritra Melaky, ny faritra Bongolava, ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra, mahazo ny faritra Itasy, mahazo an'iny Akazobe iny. Ny ankoatran'izay kosa dia ho maina amin'ny ankapobeny raha toka mandrahandrahona trany ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Menabe. Makasika vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 4 amby 20 ka hatramin'ny 5 amby 20 aty amin'ny faritra Ampovoatany nahitana fiakarana miakatra toraka zany ihany koa morotsiraka Atsinanana 4 amby 20 degré Celsius. Morotsiraka andrefana dia mihoatra ny 2 amby 30 tafakatra hatramin'ny 4 amby 30 any Toliary any raha toka mbola misy mihoatra an'izay any amin'ny atitany Toliary. Ho an'ny Zoma kosa indray ary dia mbola mitoetra trany ny orana tandrifin-drahona ho an'ny morotsiraky Diana sy ny morotsiraky ny faritra Sofia. Misy tandrifin-drahona trany ihany koa ny atan'ny faritra Bongolava, Itasy, ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra, mahazo ny faritra Melaky iny misy tandrifin-drahona miserana ihany koa aty amin'iny atitan'ny faritra atsimo andrefana iny. Fa ny ankoatr'izay dia ho maina amin'ny ankapobeny raha toka mbola misy orana malefaka ny faritra Ananjorofo sy Antalaha. Raha ny maripana ho an'ny Zoma dia manodidina ny 5 amby 20 ka hatramin'ny 4 amby 20 indray ny Ampovoatany, 6 amby 20 morotsiraka Atsinanana, 3 amby 30 ka hatramin'ny 7 amby 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Izay zany no mafana indrindra atsimo andrefana sy ny faritra Androy. Ny ambaranana ny toetry ny andro kosa dia ny Sabotsy saika maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana ny nosy raha toka mbola misy tandrifin-drahona miserana trany amin'ny Androvasy, Bongolava, ny ilany andrefan'ny faritra Betsiboka sy Boeny ary ny faritra Melaky toraka izany ihany koa aty amin'ny tapany avaratry Sofia sy ny faritra Diana mbola misy orana malefaka trany ny Antalaha sy Anananjorofo fa dia ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra Sisa. Ny maripanina kosa raha ho an'ny Sabotsy dia tafakatra hatramin'ny 7 amby 20 ny Ampovoatany, 30 morotsiraka Atsinanana, 4 amby 30 ka hatramin'ny 4 amby 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy, 4 amby 30 zany any amin'iny atsimo andrefana sy ny faritra Andro iny no mafana indrindra. Maka sitraka anao naraka izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.